Amin'ny vanim-potoana ny fifidianana toy izao kosa dia amina miliazy ny vola miodikodina ampiasain'ny kandida anisany manana andraikitra ao anatin'ny fanaraha-maso izany fampiasam-bola ny kandida izany ary moa ny samifina momba izay indrindra no entina amintsika eto anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Nampatsiainy avy eo anivon'ny sampandraraha miady amin'ny famitsim-bola fa tsy azon'ny kandida atao ny mampiasa vola azo avy amin'ny famatsim-bola na ny fampiororona. No marian'ny tale jeneraly samifina ihany koa faraka ny voalazan'ny lalàna amin'ny feny antoko politika dia tokony anana kaonty ary isy kaonty mpitantanana mazava ny antoko sy ny kandida tsirairay avy ary ny fanaraha-maso ireo raha ilaina. Nambarany teo anivon'ny samifina ihany fa misy ny andraikitra raisiny mikasika ny vola ampiasain'ny kandida amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena. Io moa zany efa voalazan'ny lalàna 12 sorivo ohatra 5 fa amin'ny andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo fa ny kandida sy ny antoko politika zany dia tsy maintsy manokatra kaonty any amin'ny banky. Izay no voalaza ao fa ny zavatra misy koa zany dia tsisy fanasaziana ao. Ka izahay zany dia efa nandray ny fepetra rehetra ahafahana mampiatra ny andiny ny anaky dimy izay voalaza ny lalàna 12 sorivo ahatra 5 ka dia ho hita amian-dalana eo moa ny hoe anajany izay voalazany lalàna izay ve ireo kandida milatsaka ho filoham-pirenena satria amin'ny eritreritra raha olona ilatsaka ho filohan'ny firenena zany dia tokony miainga any aminy aloha zany ny modely ho fanajana ny lalàna. Ka mindrotro mananteny zahay fa samy anana ny kaontiny any amin'ny banky ny tsirairay avy ireo kandida izay ilatsaka ireo zany mba hanajana ny lalàna io sy hanajana koa ny atao hoe mangarahara eo amin'ny resaka raha. Miainga amin'ny fanambarahana na fitarainana voaray ny fanadidina ataon'ny samifina momba ny fampiasam-bola amin'ny fifidianana. Izahay moa zany tsy hoe anara-maso mivantana akory fa efa misy zany ny rafitra iadiana amin'ny famitsim-bola. Misy zany sapanasa izay efa mitily mialoha ny vola mety mampiahiahy ho vola maloto ka rehefa mahita ny zavatra mampiahiahy ny sapanasa reny dia mandefa ny fanambarana makaty amin'ny samifina dia manomboka eo zahay no manao ny fanadihadiana. Zahay koa zany raha maheno ohatra ny vaovao izay misongadina mety avoaka anareo mpanao gazety dia raisinay ho toy ny fanambarana mampiahiahy koa reny zavatra reny dia anokafanay fanadihadiana avy hatrany mba hahafantarana ny hoe vola madio ary vola avy aiza marina ny vola ampiasainy ny olona anankiray na ny kandida anankiray. Hatreto dia tsy mbola misy antota taratasy mikasika kandida voarain'ny samifina afa taratasy momba ny olona akaiky kandida no zon'izy ireo fitarainana amin'izao fotoana izao. Momba izay fahazoan'ny kandida mampiasa vola azo avy amin'ny famitsim-bola na fampiororana izay ihany dia nanambarany Dr Razaranaina Jean-Claude fa miroso amin'ny fanagejana ny kaonty sy ny sampandraraha iadiana amin'ny famitsim-bola atolotra ny fitsarana ary miafara amin'ny fisintonana tanteraka ilay vola ny sazy. Raha toa ka vao marina ny fisian'ny famitsim-bola dia azo atao ihany koa ny mitaky fanesorana tsy hifaninana amin'ny fifidianana.